tsika mixa kely an'tirany datilofty enoantsika aloha le akoustika sy le elektrika ampiasaiko eto piste anankiroa ihany. Fa manao prise ianao dia mizaha zay tsara indrindra afaka atao raha afaka mividy gitara mba tsara dia mizaha satria ny any amin'le prise dia efa manomboka ny mixa fa tsy hoe ao anaty mix ianao vao amolapolaka be fa manjary manimba zavatra. Bon, miditra avy hatrany ary tsika mixe an'tiry rehefa ninoko le izy dia ny eritreretiko atao dia anao son somary arina kokoa amin'ilay akoustika, le elektrika kosa somary alefako eo aloha kokoa dia rehefa niaino an'ilay izy koa dia mieritreritra hoe aleo ataoko stéréo ilay izany hoe ataoko makany amin'ny gauche kokoa ilay akoustika dia ny elektrika ho ataoko any amin'ny droite kokoa. Izany hoe ny olona anao mix zany dia ohatran'ny olona hoe manamboatra trano, mila fantatrao meloha ny zavatra ho avoakanao fa tsy sady ataonao loatra trano dia eo mpanaovana an'ilay trano ianao vao mahita ataoko 5 ny efitra na ataoko 7 na ataoko 7. Zay zany mila ataontsika ao an-tsaina. Dia par rapport amin'izay no isafidianako na ny plugin ampiasaina sy ohatr'izany. Eto aloha dia Studio One 8 izay vao nivoaka tamin'ny 9 janvier no ampiasaintsika. Afaka mampiasa Cubase 15 ianao na ohatr'izany na Cubase le mbola 5 ohatran'le be mpampiasa. Fa ity moa zany tsisy crack fa tonga dia fa riatantsika amin'ity izy aloha. Mpianatra any Allemagne izay no mampiasa Studio One izy dia izay no tonga nanao abonnement Studio One mba afaka mampianatra anazy. Lasa aritsika enoantsika kely izy dia ity zao le akoustika rehefa avy eo ataoko stéréo fa ataoko mono aloha tsy maninona ianoko anazy. Voalohany aloha ny ataoko dia anadio ary fa anadio dia tsy maninona Pro Q4 ampiasaiko. Hitady an'ilay coupe hoe ataoko firy atomboko any amin'ny 60 aloha tsy maninona. Ataoko 120 indray nona. Very le grave satria eto tsisy batterie tsisy anona dikan'izay ilayntsika le grave mba ahafahana mihira tsara raha ohatra hoe misy olona manao hira eo. Ataontsika son tena aloha 90. Za tsy miteny izay ataoko mety fa samy manana izay tiany dia samy manao izay mahafalifaly ny fona izy ny fitenenana. Ataontsika on boucle eto tsy maninona. Esorintsika aloha le dia ampiasa dynamique tsika tsy maninona. 850 izy ity ngamba. Lasa aritsika ataontsika ampiakarintsika kely threshold an'ity compressetsika zany eto amin'ity partie ity. Ny release n'ity koa ataontsika pitinitsika kely tsy maninona mihitsy nisy asoritsika koa zay. Ataontsika kelikely kosany. Dia misy le vomovomantsika atoko ataontsika tsy maninona tadiavintsika amin'ny 200 Hz any ngamba zany. Oui, tadiavintsika any amin'ny 250 any tsy maninona. Kely izy. Ahena kely tsika koa iny.
fitsy zay dia anao compkely tsika samana mahazatra anazy a afaka manao CLA 76 ianao raha mampiasa wife za fa ataoko kely an'ity aloha ny ana 76 ny UAD dia tena aloha tena manao attaque betsaka tena aty ambanimbany aty ataoko ratio 4 tsy maninona dia efa ampy a ny itiavako an'ity dia mba misy couleur kely izy a dia izay no itiavako anazy kokoa oharina amin'ny CLA 76 ny Universal Waves. Énergie vitsitsika izay a dia ao anatin'ilay dynamique ihany ny lalao a tsy manina mampiditra kely LA2A tsika fa atsika tena mahazo ohatrany hoe misy chaleur nefa ny a petraka tsara ilay dynamique mba eritreretiko atao dia ovay kely satria indraindray sao dia fanina hoe eo amin'iny foana dia indray efa mikadontona iny sofoka misy zatra monomonina be mahasosotra anazy zany a dia ampiasa militude bande dynamique tsika nataoka entre ny tsy maninona ataontsika 400 any angalatsika azy reny tsy mety afaka mihitsy a dia nefa n'izy tsy tiako esorina mitokana koa dia any soratsika kely tsy maninona na moins 2 fotsiny ary ny soratsika amin'ity gain ty tena tsy ampy io samanana koany a vite zay a dia rehefa antsika miasa saina amin'ny resaka reverb sy hoe gauche à droite rehefa antsika mandrefy anazy fa miditra amin'ny solo ndray tsika zao a zany dia lasa tsika SSL ny anona no eritreretiko ampiasaina indray a esorintsika le teo a ataontsika any amin'ny 400 any ato mihitsy zany dia izy tiditsika ho aloha kely a hoharina amin'ilay acoustique dia apiko kely zany any amin'ny 8 kilo any tsy manina azadino an'ilay koba ataontsika any amin'ny 90 any koa ny azy tsy manina na ataontsika hatrany amin'ny 100 vers satria motive soloko tady ampli kely tsika ampidirantsika azy ao amin'ny Universal Audio misy an'ity jery clean kely tsika ave clean reny
ampitahintsika kely a ampitahina ihany aloha fa ampitahina doary afa mihitsy le miditra amplie bon asiatsika kompo kely a mialatsiny aloha fa de ty studio any tiako loha de tena mbola tsy mahazatrana mihitsy tsy maninona mpiasa ny DLN ty tsika 1176 ihany mety aminazy zany a eny ary piditra bus kely tsika ho an'le solo ary a ataontsika distressor tsy maninona zany ataontsika distressor a de ataoko any amin'ny gauche ara le ray le acoustique tsy maninona ataontsika 20 fotsiny ary aloha jerena ndraiky ngamba ataontsika 20 ve no bus a ho an'le ray a sitsika reverb kely plate sasy ny fitiavako io ade tompoko de io izy io tsy maninona ataontsika any amin'ny 180 Hz mihitsy ny kobahan'ity reverb ty any sora kely le basse sy le aigu trop be le volume anasoantsika zany le fader an'le otray any amin'ny tsisy zany tsy maninona de sitsika bus koa nen'le ihany de sitsika reverb io samy manana ny tiany zay son tianao avoaka fa tsy hoe tsy injery maimbo akory tsy maninona henantsika kely le reverb time teo tsy ampy rehefa ana de henoko hoe tsy de ampy karazana le objectif anetsika te de ho alefatsika ny loha le électrique de za mahita aloha apitsika saturation kely nen'le électrique ataontsika tape zany manana tape be da be fa tsy maninona ny adeany ampiasaitsika azadiny tompoko le koalana izany ary fa ohatra ny hafahafa ataontsika dynamique fotsiny eto juste angalatsika amin'le solo ny atsy tsy injery maimbo fa de zay eo eny koa no anamboarako azy de sitsika compliqué eto sitsika ilaitsika kely fotsiny ngambany ho avoakatsika kely izy
zay ny video antsika dia izy ity moa zany fizarana fotsiny a miraha soa daholo tompoko.